commune ambanivohitry Ambondromamy distrikany Ambaty Boeny faritra Boeny nazahoanakimbaovao ny mikasika izay andeha hoarahantsika. Anisan'ny commune nahazo famatsim-bola tamin'ny alalan'ny FDL ny eto Ambondromamy mitentina sivy-tapitrisa ariary izany famatsim-bola izany ka fanamboarana efitrano fiofanana sy fivoriana mirefy 20 metatra ny halavany ary 9 metatra ny sakany ao amin'ny fokotan'ny Ambondromamy centre no nampiasana izany famatsim-bola avy amin'ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny fitsinjaram-pahefana izany. Ankoatra io dia fokotany enina no nahazo tombontsoa tamin'ny alalan'ny fidy ka fanadiovana lakan'ny rano sy fanamboarana barrage no tena nampiasana ny vola. Nahavitana lalana avy eny amin'ny hôpitaly niazo ny arabe kosa ny 12 tapitrisa ariary avy amin'ny fer. Nahazo fitaovam-pitsaboana momba ny nify ihany koa moa io hôpitaly io amin'izao fotoana izao. Mila maka fanapahan-kevitra entitra kosa ny ao amin'ny commune ny Ambondromamy amin'ny fisian'ny fananganana trano tsy ara-dalàna izay mameno ny sisiny arabe izay tsy manaraka ny drafitra ny fandrindrana ny tanàna. Eo amin'ny resaka tontolo iainana dia toerana sy valan-javaboary izay zary safidian'ireo sekoly marobe ny valan-javaboary ny Andasibe amin'ny fitsidiana sy fijerena ireo arena voajanahary eto Madagasikara. Arena mila kajiana satria tsy fahita firy anisany nitsidika izany ohatra ny école notre école Etsitsiadana izay nazahoana akom-baovao miaraka amin'ny Jean Emery Belson. Itsidika ny valan-javaboary n'Andasibe ny faharoa, ny fahatelo ary ny fahefatry ny volana aogositra farany teo. Ireo mpianatry ny FUB fanabeazana notre école Tsiadana Antananarivo vokatry ny fanohanana avy amin'ny fondation Tanimeva ao anatin'ny fandaharana fantatra amin'ny anarana hoe EDENA. Tratra ny tanjona teo amin'ny fanabeazana ara-tontolo iainana, porofo ny fitiavan'ny mpianatra ny tontolo iainana. Varina ireto mpianatra reto nahita ny zava-misy izay mampiavaka tanteraka an'ny Madagasikara, zava-maniry hita eto Andasibe na koa ireo biby izay miaina ato anatiny ity valana ny zavaboary n'Andasibe ity. Singanina manokana amin'izany ny Indri tolagaga tokoa ireo ankizy teo amin'ny fahatsapana fa manana harena tsy hitanonoa i Madagasikara, harena sarobidy mila kajiana. Notsidina ihany koa ny parc orchidée, nahavariana tokoa ny hita tao amin'ity FUB ity noho ny fahatsapana fa misy ireo zava-maniry tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara. Notsidina ihany koa ambon'izay ny circuit Indri voalohany sy Indri faharoa nahafahany ankizy nahita ireo hazo sarobidy izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny voamboana, tsy adino ny raokandro malagasy. Afa-po tokoa ireo tanora sy ireo mpanabe ary koa ny ray aman-dren'ny mpianatra tafaraka tamin'izy ireo. Tsy adino ny nisaotra ny fondation Tanimeva angadina ananana sy vinahitana izao ezaka sy vokatra azo izao. Resaka fanabeazana ihany ao anatin'ny fanomanana ny fahazato taonany amin'izao fotoana izao ny EPP any Vangaindrano. Tafaresaka tamin'ireo komity mpanomana izany fahazato taonany EPP any Vangaindrano izany. Jean Emery Belson sy Tsital Jean Paul. Efa volombonina ny eto Vangaindrano amin'ny fanamarihana ny fahazato taona ny sekoly fanabeazana fototra. Mitondra fanazavana Dr Zafolaza izay mpitsabo miasa eo anivo ny departemanta ny fitsarana sy Andriamatoa Froge avy ao amin'ny komity mpanomana izany fahazato taona ny EPP Vangaindrano izany. Zahay amin'ny raha zao moa no solotenan'ny komity mpanohana ny fankalazana fahazato taona ny EPP Ambodadabo ao Vangaindrano. Ka io fankalazana io dia ambany fehin'ny Andriamatoa Premier Ministre. Ny renan'ny sekoly moa zany dia ny voalohan'ny volana 1er septembre 1905. Tamin'izany fotoana zany dia école officielle ny anarana avy teo dia nivadika école régionale, aorianan'izay izy avy nivadika tatia farafanganany école régionale. Ka tatonga eto zahay zany manetana ny rehetra ny zanakam-pelezana sy ny mainto malalo izay niaina sy nahazo tombosoa tao zany mba hanoana sy ankalazan'io
fahazatotaona io zany nasabosy 20 avy zao moa ny assemblée générale sika hoe teo Antananarivo amin'ny zany fanentanantsika zany dia ho tanimbarinan-drina ny toerana anaovandrano manomboka mirorora sasany raha ny dingana ara-tantara zany tsy vitany école na EPP ihany zany io école io fa misy koa efa nandalo tao daholo EPP tao voalohany ary nanaraka CG dia mbola tao ihany koa ny lycée vao nifindra ka noho izay zany mahatonga hoe marobe le olo nandalo tamin'io EPP io tsy vitany maha EPP azy ihany fa hatraty amin'ny mahampianatry lycée nazy olo manga nandalo teo zany dia ohatran'ny Raoul Philibert Razana Bahiny Marzama ry Fanidira Sandratra ry Joas Barthélemy sisa ny azoko ambara zany dia zao zany satria izy io manomboka amin'ny 1er septembre ho avy zao ny lanonina ny Vangaindrano ary dia io zany anomboan'ny fihesikesehana zany dia anisan'izany moa zany tena mampalaza ny faritry Vangaindrano moa zany dia misy ny atao hoe hazo lahy sy ny hazo lahy zany amin'io koa nanaovana ny velatry rehetra zany ka dia manainga asika rehetra mamerina ihany fa manainga asika rehetra zay mainty milaly sy ny manerina ny Madagasikara mba hanangana komity zany sy hanoana io fankalazana io zay mitohy hatra'ny faran'ny taona Desambre zao dia misaotra asika rehetra tompoko any Vangaindrano araka izany no fotoantsika amin'ny fiandohan'ny volana Septambra izao